akafaliana trano no iarabanantsika rehetrarehetra zay manaraka an'izao fitoriteny zao a miomana iaona amin'Andriamanitra ao laharana fa 630 ny fanamasina ane no iasa ao anatin'izao minitra vitsivitsy zao ka ikasika ny fotsika ny teny zay alefa mba anamasina atsika atonga atsika homendrika ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fanamasina iasa anokatra ny maso ny fotsika anokatra ny masotsika ary tanlonaka ny fotsika andairan'izay teny zay omeny tompo atsika indray amin'ity androany ity. Misaotra ny tompo sika fa noho ny famindrapony noho ny fahasoavany mbola ahafahana miona tahaka an'izao ary ampitiavana tanteraka no izarana ny teny amintsika tsirairay avy. Voaray avokoa ny fampaherezana avy any amintsika, voaray avokoa ny akony ny teny zay nomena ho antsika tsirairay avy na ny eto Madagasikara na ny any ampitan-dranomasina ary diaderaina ny tompony amin'izany. Marina izy amin'ny teniny izay nilambarany eo amin'ny Isaia 5:5 hoe tsy miverina maina aminy ny teniny raha tsy mahatanteraka izay nampanirahany. Dia misy izay akony izay hoe tena nahatanteraka nampanirahana azy ny tenin'ny tompo satria tao anatin'ny aizina nahitany mazava lehibe, tao anatin'ny fahafatesana no nahazo fiainana, tao anatin'ny fatotra no nahazo fahafahana, tao anatin'ny aretina no nahazo fahasalamana, tao anatin'ny tsy fananana ny tompo no nikasihan'ny tompo ary tena hoe nahazo fiainam-baovao satria Jesosy no ambala ato amin'ity miomana eo an'Andriamanitra ity ary tsy misy afa-tsy Jesosy irery any. Dia ho azy ny voninahitra amin'izany rehetrarehetra izany dia mirary soa antsika tsirairay avy ny ten'Andriamanitra aoko matoky hatramin'ny fahafatesany ianao domeko anao saribonahitra ny fiainana zay maharitra hatramin'ny farany no hovonjena dia samy haritra hatramin'ny farany amin'izao azakazaka izao tsika ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ary Jesosy lay efa nifidy atsika namonjy atsika no hitahiry atsika hatramin'ny farany. Dia andray kely an'ity teny ity ko alohan'ny izarana ny afatra indray izay nomen'ny tompo androany ato amin'ny Filipianina toko voalohany zay nitsoratany Paoly 9:7 dia zao ny voasoratra Filipianina toko voalohany 9:7 misaotra an'Andriamanitro amin'ny fahatsiarovako ho anareo mandrakariva aho amin'ny fivavahako rehetra ho anareo rehetra ka mangataka amin'ny fifaliana noho ny firaisanareo ampandroso ny filazantsara hatramin'ny andro voalohany ka mandraka ankehitriny ary matoky indrindra aho fa izay nanomboka asa tsara tao anatinareo no hatanteraka izany mandra-piavy ny androny Jesosy Kristy. Fa marina izany fiheverako anareo rehetra izany satria efa mby atao am-poka ianareo fa piombona ny fahasoavana ananako ianareo rehetra na amin'ny fifatorako na amin'ny famalikoko hafatsiny ny filazantsara sy ny fampianarako hamafiorina azy. Fa Andriamanitra no vavolombeloko fa manana anareo rehetra indrindra aho amin'ny famindrapony Kristy Jesosy. Dia nivavaka ho antsika tsirairay avy dia zao ary zao no angatahako dia ny mbola hitombony ny fitiavanareo bebe kokoa amin'ny fahalalana tsara sy ny famantarana izay zavatra tsara indrindra mba ho madio am-po ary tsy hanatsiny ho amin'ny andron'ny Kristy anareo sady feno ny vokatry ny fahamarinana izay avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho voninahitra sy fiderana an'Andriamanitra. Zay nambaran'i Paoly tamin'ny mpino fiangonana tany a Filipy zany ary dia nanoratra n'io teny io izy ary zay koa tia nazarena amintsika hoe saotra ny tompo zay nikasika atsika tsirairay avy zay nanome fiainana atsika zay nanokatra ny masotsika ary matsiaro atsika tsirairay avy ambavaka matsiaro atsika ampanahy ao anatin'izay rehetrarehetra zay hoe izy lefa nanomboka ny asa tsara no atateraka azy mandra-piverina ary ny vavaka apetraka amintsika tena hoe entiny eo anatrehan'ny tompo no zay hoe ao am-ponay ianareo dia hoy izy hoe no tena angatahana dia hitombo fitiavanareo hitombo fitiavanareo an Jesosy hitombo amin'ny fahalalana tsara ny sitrapon'Andriamanitra ianareo hitombo amin'izay zavatra tsara ankasitrahan'ny tompo ho madio am-po izy ary tsy hanatsiny amin'ny andro fiverenan'ny tompo dia ho feno ny vokatra ny fahamarinana izay avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho voninahitra sy fiderana an'Andriamanitra. Dia ho tanteraka amintsika zay rehetrarehetra zay hoe matsiaro ambavaka antsika tsirairay avy ary zay ny firariantsoa hoe hitombo amin'ny fahalalana tsara ny tompo hitombo amin'ny fitiavana an Jesosy Kristy avokatra amin'ny asa tsara rehetrarehetra ho madio am-po ary tsy hanatsiny am-apondro amin'ny fiverenan'ny tompo. Zay zany no firariantsoa antsika tsirairay avy. Manaraka izay andray ny teny amin'izay tsika
teo aloha teo mbola toiza kely le fizarana teo aloha nametraka ny ten'Andriamanitra hoe ny zanak'Andriamanitra amin'izao vaninandro ianantsika izao ao anatin'ny hoe fotoan-tsarotra noho ny fisian'ny coronavirus dia nantsonitsika izara nantsonitsika anome dia mbola tiako hotoizana ao anatin'iny ihany le izy saorana ny tompo fa rehefa nafafo ny teny dia maro tamintsika no voakasika izay teny zay ary mahafinaritra le ten'Andriamanitra rehefa ampiarina no ten'Andriamanitra ny amin'ny Jakoba mantsy hoe aza piaino fotsiny dia anadino fa aoko piaino mpankatoa dia nisy fankatoavana atao anatsika satria nandray akony tamin'izay koa tamin'iny teny iny hoe maro tamintsika ny tena voakasika ny tompo ka manome fanohanana hikarakarana ny sahirana hikarakarana ny mahantra hikarakarana ny kamboty ho an'i Jesosy zany rehetra zany ary dia teo aloha teo dia efa isaorana ny tompo hoe afaka nanao an'izay asa zay tsika nandeha teny an-dalana teny dia nanome sakafo an'ny mahantra nanome fitafiana nanome zay afaka natao noho ny fahasoavana noho ny fanomezana nomen'ny tompo atsika noho ny fanomezana avy any amintsika tsirairay avy zany rehetrarehetra zany no zaraina taka ny teny tao anatin'ny tao anatin'ny filazantsara dia hoy Jesosy hoe aoka zava ao mason'ny olona ohatr' zany ozy izy fahazavanareo mba ahitany ny asa soa ataonareo ka atonga anazy hideran'Andriamanitra zay ny tena antony zao fa tsy hoe fititehiry resaka fotsiny akory fa tena tiana tenenina zany hoe misy amintsika tokoa maharay tsara ny teny ary dia mankatoa dia tonga amin'izay hoe fanomezana sy fizarana zay noho ny fotoana noho ny toerana dia tsy afaka manao an'izay ny rehetra dia nanao an'izay fanomezana zay ianareo ho aty aminay mba hahafahana mikarakara ny hafa dia mandeha arak'izay andehanany avokoa reny rehetrarehetra reny ho an'ny sahirana ho an'ny kamboty ho an'ny mpitondra tena ho an'ny tsy manana ho an'ireo ao anatin'ny filana dia zaraina arak'izay le izy araka ny sitrapon'ny tompo ary ny voninahitra dia ho anazy rery ihany isaorana antsika ny amin'ny hoe manaiky ho fatsona iampitany zay fahasoavan'i Jesosy zay ary mbola hitombo ao anatin'izay tsika tsy hivina kely ary le teny teo aloha teo hoe ny afatra napetraky ny tompo dia zay hoe manome mizary zay nisy amintsika mantsy manaraka ny teny manaraka ny fampianarana dia mandray an-tsoratra nireny andin-tsoratra masina rehetrarehetra reny ka ho tany saiko vetivety fotsiny izy reto dia alohany anoizantsika n'le izy ao anatin'io sehatra ihany hoe tia manome ny antomoa le izy dia atao amin'le hoe Luka 7:10 ka hatramin'ny 12 rahatsika noty mantsy izy zao dia efa mipetraka eo amin'ny soratra eo ihany koa hoe Luka 7:10 ka hatramin'ny 12 dia ozy izy hoe ny vahoaka nanontany an'i Jaona hoe inona ary no ataonay ary namaly izy ka nanao taminy hoe izay manana akanjo roa dia aoka hanome ho an'ny tsy manana ary izay manan-kanina dia aoka anao toy izany koa zay ny soratra masina ny atombohan'le izy hoe zay le hoe tsy mitady zavatra be da be fa zay anananao zay misy ao aminao ao ny asain'ny tompo omena tadio le izy hoe omena aoka hanome ho an'ny tsy manana dia mitoy le izy Jakoba 1:7 izao ny fivavahana sady madio sady tsy misy loto eo anatrehan'Andriamanitra ray ny mamanga ny kamboty sy ny mpitondra tena amin'ny fahoriana sy ny miaro ny tena tsy isy petipetina avy amin'izao tontolo zao zay koa le any le fototra ara-baiboly an'izao le hoe fanomezana fizarana zao manaraka zay le Matthieu 5:12 hoe omeo zay mangataka aminao ary azo ilaoza modina zay te hisambotra aminao zay koa napetraky ny tompo ao anatiny dia manaraka le teny ihany koa fitany sako lefa teo aloha fotsiny ity fa misy taonareo sy naharay soratra azy dia averintsika soratana le izy Isaia 7:50 ka hatramin'ny 10 tsy izao va ny fifadiana zay ankasitrahako dia ny amany fatorany faratsiana ny anaboraka ny feny zioka ny andefa ny ampahoriana ho afaka ny anapatapaka ny zioka rehetra dia eo le anankiray le ny tena raisika atao anatin'izay hoe motsy ny izara ny mofonao ho anynona va sy ampiatrano ny oro manjenjena ary mba anafinao zay hitanao mitanjaka fa tsy hirim-belona amin'ny namanao ianao io zany le aza napetraky ny tompo motsy izara mofonao anona va ampiatrano ny oro manjenjena ary mba anafinao zay rehetra hitanao mitanjaka ka tsy hirim-belona amin'ny namanao ianao reo napetraky ny tompo atao dia toizanareo le izy hatramin'ny 10 dia mitondray oabola raha toka 7 izay miatra ny malahelo dia mampisambotra an' Jehova ary izay nomeny dia honerany kosa izay miatra ny malahelo dia mampisambotra an' Jehova ary izay nomeny dia honerany kosa dia aveo tsika nametraka hoe ho an'izay mampianatra anao ihany koa ho an'izay mameny teny dia nisy an'izay teny zay koa tao hoe apetraky ny tompo koa tsika hanome afoy zavatso any amin'izay toerana misy rehetrarehetra any
tahaka izay le lazaiko teo hoe tao anatin'ny titosy a i paoly de niteny hoe karakarao le mpampianatra ny lalàna kzenasy a mba tsisy zavatra mahory eo aminy fa omeo zay zavatra ilaina de nanampy an'izay paoly ao galatiana toko fahenina andininy fahenina hoe aoka izay ampianarina anteny mba hafoy zavatsoa ho an'ny mampianatra de manaraka teo tsika de nisy koa am'le timoty voalohany toko fahenina andininy fafito ambe folo a sy ny fasi ambe folo hoe timoty voalohany toko fahenina andininy fafito ambe folo ka hatramin'ny fasi ambe folo hoe anaro ny mpanan-karena am'izao fiainana ankehitriny zao a mba tsy avonavona na atokony arena miovaova fa andriamanitra izay manome atsika malalaka ny zavatra rehetra mba hifalitsika andriamanitra izay manome atsika malalaka ny zavatra rehetra mba hifalitsika mba hanao soa mba hanan-karena amin'ny asa tsara hazoto manome sy miatra ka hiary fanorenana tsara ho an'ny tenany ho amin'ny andro avy mba hiazonany tena fiainana zay zany a tena hoe lazaina le verset mbola misy hafa akoatran'izay a misy koa tena hoe aza mamiana ny soa am'izay tokony omenao azy ihany a raha azo ny tananao atao akoatran'izay koa de misy le teny hoe mahasambatra kokoa ny manome no ny mandray de misy koa le hoe ny manome am'kafaliana no tian'ny tompo hiditra am'izay ary tsika mitoky any hoe ahoana moa zany tena hoe ahafahana manao an'izay hoe tena hoe avy aminaim-ponao a ary tena hoe ampifaliana nanaovanao azy ny fanamasina ny fanamasina ary eo anatin'ny fananana ny fanamasina io a ny zavatra iainantsika ary ny toetratsika de lasa manana an'le hoe fahonona tentsika zay zany tena tiako zaraina dray no izana anazy hoe io fahonona teny io a no afahanao a hantateraka an'izay sitrapon'andriamanitra zay timoty a voalohany a timoty faharoa toko voalohany andininy fafito de zao ny voasoratra timoty faharoa toko voalohany andininy fafito de hoy ny voasoratra hoe tsy nomen'andriamanitra fanahy osa isika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononantena fanahy mahery fitiavana ary fahononantena rehefa nibebaka marina ianao niditra ao am'planiny tompo a ary nandray le famonjena de voalazany amin'ny efesianina hoe vao hisy tompo-kaseny fanamasina ianao ary rehefa vao hisy tompo-kaseny fanamasina ianao a de anytompo ianao zay nydika'le tompo-kase de fonena ny fanamasina ianao efa fampianarana tany aloha tany a maromaro resaka hoe fanamasina ao anatsika fa isika de voalaza hoe tempolo ny fanamasina tsika de voalaza hoe trano fanahy io fanamasina io rehefa averanao ibahana akatoerana ny toetra n'io fanamasina io ny avoaka n'io fanamasina io aminao de ny fahononantena inona moa zay hoe fahononantena zay malala mijanona malala manana fahendrena hoe atreto de ampy zavatra misy matsy am'izao de entin'ny teknôlôjia entin'ny fandrosoana miazakazaka be tsika ny smartphone nanao androany telefona zany io teknenikio zay dernier cria raha pitso iny a de fa lany andro iny lany andro raha pitso iny nefa mbola afaka ampiasainao tsara zavatra misy matsy de lasa miazakazaka amin'ny fandrosoana isika ka lasa misy filana maro lasa misy amin'ny teny français hoe superflu zavatra tsy tena ilaina zavatra tsy tena dedavina fa lasa no le fiarahamonina no le tontolo misy atsika misy a de miazakazaka hoe teanana zava-baovao na de efa mety arany eo mila amboariny zay ry fiangonana malala an' jesosy kristy mba hiaina ao anatin'ny fahononantenysika jerevony zavatra ampianariny tompo atsika ny fiainan' jesosy de ny aina atao anatin'ny fahatsorana ny aina atao anatin'ny zavatra tsy misy aitraitra na hoe zavatra manaitaitra be jesosy ary moa de nyteny mihitsy hoe ny fanjakan'andriamanitra de tsy avy tena hoe hita am'sehoseo be ary rehefa mamaky anao isaia fa 3:15 na hitan'ny fiainan' jesosy de ohatsy izy hoe tsisy endrika namatarana anazy tsy fantatra mihitsy izy satria tsotra zany jesosy zany simple ny aina atao amin'ny fahatsorana tsy nisy aitraitra tsy nisy rendrarendra apetraky ny tompo amintsika koa zay satria toetra ny tompo zay hoe nanana fanitretena fahononantena de tsika koa anana zay zay revaka ny ten'andriamanitra raha toizantsika amin'ny timoty faharoa toko faharoa andininy faefatra de ozy izy hoe ny miaramila manafika dia tsy mba misy maningo tena amin'ny raharahan' zao fiainana zao mba hafaly izay efa nifidy azy ho miaramila ary raha misy manezaka amin'ny filalaovana de tsy satroana satroboninahitra izy raha tsy manezaka araka ny lalàna zany hoe le lalàna tia napetraka de zao le fahononantena satria tsika raha vao tsy manana zay fahononantena zay a de lasa mitadiny atsika foana de makany atsika foana de jeriny atsika foana amafisiko ny ten'andriamanitra petera voalohany toko faefatra andininy fafito petera voalohany toko faefatra andininy fafito a de zao ny voasoratra ao fa antompotra ny farany zavatra rehetra koa endre ka mahonona tena
ho amin'ny fivavahana. Fomba fiainantsika zany am'izao vaninandro mialohan'ny fiverenan'i Jesosy zao aza fantoka amin'ny zavatry ny tany ny fonao, aza fantoka amin'ny materielina ny fonao, aza fantoka amin'ny vola makarena ny fonao, fa ataova mifantoka amin'i Jesosy Kristy lay lalana sy famarinana ary fiainana lay tsy miova mahatserera mandrakizay ary ataovy tena hoe miaina amin'ny fahatsorana ao amin'i Jesosy Kristy. Tena hoe anana zay fahonona tena izay. Toizako ihany le teny ao amin'ny Petera voalohany toko fahatelo andininy voalohany. Zao koa no voasoratra ato ho an'ny vehivavy moa izy ity napetraky ny tenin'Andriamanitra de raisitsika vehivavy zany ho anareo vehivavy zany teny zany fa misy lesona raisina koa zany ho an'ny lehilahy ary rehefa raha miresaka vehivavy moa tsika raha oharina amin'ny Jesosy Kristy tompo de tahakony hoe Jesosy Kristy sy ny fiangonana ny fofombadiny de raisitsika hoe ho an'ny fiangonana Jesosy koa ty teny ity. Zao no voasoratra. Ary toy zany koa ianareo vehivavy manekeny vadinareo mba ho voataona ny fitondrantenany vavy izy na de tsy amin'ny teny aza raha tahiny misy tsy manaiky ny teny rehefa hitany ny fahadiovan'ny fitondrantenanareo amin'ny fatahorana. Eo amin'ny andininy fahatelo ary aoka ny firavahanareo tsy ho zavatra eny ivelany toy ny firandranam-bolo sy ny toy ny firandranam-bolo sy ny firavam-bolamena na ny fiakanjona. Aoka ozy izy tsy zavatra ety ivelany toy ny firandranam-bolo sy ny firavam-bolamena sy ny fiakanjona. Zany hoe le endrika ety ivelany misy nge tena mandany vola amin'ny lamaody, misy mandany vola amin'ny resaka volamena sy ny haingo tsy hoe de anao pôzy ratsy tsy mety akory sy hoe pôzy tsy amin'ny voninahitra ny tompo sy hoe lasa manao kitoto fa tena hoe pôzy miendrika tsara tsotra fa tsy ho amin'ny fandaniana sy firentirentena be fa tsy akasitrahany tompo zay ozy izy hoe aoka tsy amin'ny firandranam-bolo tsy amin'ny resaka firava-bolamena tsy resaka fiakanjona. Mandany vola be amin'izany tsika nefa zavatra afaka omenana mahantra, omenana kamboty, omenana sahirana. Misy zavatra hoy tenin'ny malagasy moa de milazan'izay hoe servitanana malave de amonona vatotra koa. Misy zavatra zany vitana nisy koa moa nanao fampianarana ohatran'izay hoe raha samy famataranandro ihany famataranandro anankiray ny anankiray efa midangana be ny vidina, ny anankiray mora ny ora atorondreo rehefa samy mitovy ihany rehefa amiray ny andro de samy manoro amiray ireo. Misy zany zavatra hoe mila fahonona tena hoe zavatra tsy andanimbola be satria ny vololaninao amin'iny afaka anomezanao ho an'ny mahatra sy ny sahirana. Zay hoe fahonona tena fieverana ny hafa. De hoy izy ny tenin'Andriamanitra aoka ho toetra miafina ao am-po andininy fahefatra aoka ho toetra miafina ao am-po izay tsy mety lo de ny fanamalemy sady miadana zay iso indrindra eo masin'Andriamanitra. Zay zany le izy hoe fanamalemy sady miadana fahonona tena fahonona am-po. Tena tia napetraka amintsika hoe zavapoana de zavapoana zao fiainana zao. Mpitory teny de milazan'izay zavapoana sy misambodrivotra zao fiainana zao. Raha ao am' Jesosy Kristy tsika de tsy fikitra amin'ny eto tany, tsy fikitra amin'ny zavatra misy eto tany fa ibanjana an' Jesosy ianao ary hevitra ny hafa hanome ny hafa satria izay le takin'ny tompo amintsika ho fiainantsika isan'andro san'andro. Averiko ihany izao fiainantsika eto tany zao any amin'ny Naomi ihany moa izay raha tsy diso any misy faminanina de mipetraka hoe mbola ozon'Andriamanitra ty tany ty mbola misy tsy lamina ny eto zany tena ty lazaina aminao hoe mbola ikorotana ny eto ny tompo mihitsy ny mampisamboara voaran'io ary miezaka hitady vaolana ny olona, miezaka hitady fandripalemana, miezaka hitady filaminana fa rehefa ny tompo manakorotana an'io de mikorotana foana io ary misamboara voara fa ho azy ao am' Jesosy Kristy manana fahonona tena de miainao anatin'ny fitsaharana izy, miainao anatin'ny fitoniana izy, fatany fa tsy mandede ho azy ny fiainana fa efa voafehan'i Jesosy ny zavatra rehetrarehetra ary fatany fa rehefa maneo ny trompetra io de Jesosy anovana azy indray mpimaso ho vonona hiakatra fampiakarana izy satria mahatoky le ny antso azy. Tena tia napetraka amintsika zany hoe maherezitsika tsirairay avy amin'ny teny tsisy kilema. Tena tia napetraka amintsika zany rehetra zany hoe ifantoka amin'i Jesosy tsika tompo finoana sy mpanefa azy. Tena napetraka amintsika zany teny zany hoe Jesosy ihany, Jesosy irery nitoriana ato amin'ity miomana amin'Andriamanitra ao ty satria izy ny maty nitsangana tamaty ary izy ny mahavita anao, izy ny mahavita atsika ananatsika an'izany hoe fiainana be dia be ary fiainana amin'ny fahamasinana sy ny tahotra an'Andriamanitra ananatsika an'izany hoe fireketam-po aminy ka tsy iraikitra amin'ny zavatra ny tany sy ny momba ny tany sika
fa ny fiainantsika eto de rahantsika ny tompo ankalazantsika azy ary hanomezantsika izarahantsika ho an'ny rehetrarehetra satria izay nytoetran'andriamanitra toy zao no nitiavan'andriamanitra zao tontolo zao nomeny ny zanany latokana mba tsy hoveny zay rehetra mino azy ny toetranao ny toetrako fiangonana ihany koa de manana zay toetra hoe manome zay toetra manome zay nefa de ny fitoeran'ny fanamasina ao anatinao ary ny vokatry ny fanahy de zay hoe faonona teny zay mba izanao mahono tena amin'ny zavatra rehetrarehetra ka anananao fahendrena ny rarina zany amintsika tsirairay avy de tena hoe iasa betsaka ny teny ka iasa ny fanamasina ka anana fahendrentsika ahono tena amin'ny zavatra rehetrarehetra ka ho mpanompo mahatoky ao anatrehan'ny tompo ka rehefa tonga ny fotoana zay atongavan' Jesosy de ozy izy hoe tsara zany ry mpanompo tsara sady mahatoky natoky tamin'ny kely ianao ataoko mpanapaka ny be ho an' Jesosy ny voninahitra ho amintsika ny fahasoavana sy ny fitahina amen.